tomboko lahy sy tomboko vavy. Io zany amiko ny fahitako an'le izy fomba fientina miady daholo le izy. Tsy voata amin'ity taona ity ne nisy mifahavaratra, tsy vao hatramin'izay nisy foana mifahavaratra. Fa io zany olana ao anatin'ny jirama mihitsy io fa tsy resaka fahavaratra sy resaka tsy fandriam-pahalemana ndray nefa ataoko efa mahazatra ny olona eny fa miaritra ny olona, miafy ny olona dia tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany. Eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy poto mirehatra dia miratapaka iny dia lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa dia tratran'ny orana dia menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera amin'ny poto ohatrohatr'izay ny amana zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro harivariva fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy izay zavatra izay. Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiro tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiro satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina ao amin'le resaka jiro mihitsy. Le resaka ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany dia tsy hitako moa zany izay volazaina amin'le izy fa ohatran'ny izy dia misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatran'ny ny eo ihany zany ny eo ny fahavary ohatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiro mihitsy zany tsy izy dia efa tena fijaliana. Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Izay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra izay tokony zahan'ny fitondram-panjakana mba hijerena akaiky ny momba ny lafiny eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matona nova zany ny ova ny gouvernemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programanasany. Efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety atsara ihany angamba matona apetraka eo zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama izay dia hoe raha antsika mahita moa ny vokatr'izay. Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.